Polijanona anatin'izay raharaha politika izay isika efa nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao, indrindra ny mahakasika ny raharaha-andramena, ny fanatanterahana, ny fampihavana-pirenena ary ihany koa ny manodidina ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana Ramatoa Noeline Ramanantena-Soa tamin'ity androandroany ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny birao fiasany teny Faravohitra teny. Nanaova anjeritodika moa ny 100 andro izay niasan'ny ministera izay andreketany, eo ihany koa ny fibanjinana ny 100 andro manaraka izay mbola azo lazaina fa mavesabesatra raha hoan'ny eo anivon'ny ministera izay andreketatra Ramatoa Noeline Ramanantena-Soa. Mbola mitoetra ny hetsika fanatsarana ny tontolo fitsarana eto Madagasikara ary manohy ny ezaka famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fitsarana tsy mitanila ny ministera. Io nambarany Ramatoa Noeline Ramanantena-Soa nisitry ny fitsarana no mpitahiry ny tombo-kasepanjakana raha ny fampitafa tamin'ny mpanao gazetinay. Tratra ny tanjona raha ho an'ny 100 andro voalohany tafiditra ao anatin'ny programa RRI napetraky ny gouvernemanta. Ny fanafainganana amin'ny famoahana ny didim-pitsarana nivoaka ny alohan'ny taona 2024 no tanjona tamin'izany. Ho an'ny tapany faharoa kosa dia ny fitakiana ireo lamande navoaka ny didy no tena hivotoran'ny fitsarana. Raha mikasika ny RRI zany ny atao amin'ny ministera ny fitsarana dia natao tokoa ny ezaka nandritran'ilay hoe mba azahoana n'ilay vokatra ao anatin'ny 100 andro. Izy iny moa dia natao mba hisiny ny fanafainganana ny raharaha fikirakirana ny raharaha-pitsarana satria izay no anisan'ny fanakianana mahazo anay atao amin'ny fitsarana. Dia ny fanampina petrakay moa tamin'izay dia maro ireo didy izay navoaka kanefa tsy vita ny tao amin'ny sekretariat na ny greffier zany no nanao azy an-tsoratra mba ahafahan'ny mpanjifa aka ny grosy dia iny zany no niezahana ary dia niezahana koa ny nanao ny atao hoe pièce d'exécution izay atotatota taratasy ilaina amin'ny fanatanterahana ny didy. Dia nanao fanampy zany zahay mba hoe farafaratsiny ny 100 n'ireo didy izay voatonona nandritra ny teo amin'ny taona 2024 ka makany alohany tafiditra ao zany ny 2024 2020 ny makany rehetra zany dia mitotaly maromaro ihany izy ireny dia ireny no niezahana ka nisy toerana anankitelo zany toeram-pitsarana anankitelo no nisafidina anaovana an'ilay izy dia ny teto Antananarivo fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo dia ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Mahajanga ary ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Toamasina. Ireny moa zany anisan'ny natao hoe fitsarana ambaratonga voalohany lehibe indrindra eto Madagasikara ary maro ny raharaha mandalo ao dia izay ny safidanana an'izay. Tao anatin'izay zany dia niezaka ny ministera ny fitsarana nanome fitaovana ny mpiasa. Eo amin'ny fametrahana ny fampihavana-pirenena kosa dia anisan'ny vaindondra raha ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana ankehitriny no tepikony. Antony nametrahana ny komity handinika ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feno filakevitra fampihavana-pirenena malagasy. Tohizana zany hoe tena firosoana ny fanatanterahana n'ilay teboka voalaza moa zany io satria ny ao anatin'ny PND sy ny PMO dia ny hoe ty fampihavanana ty sy ny siny ny filaminana zay zany anisan'ny tena hoe mba votoatondra raha mahatery ny fitondram-panjakana ny hoe réconciliation nationale sy ny hoe paix sociale mba ahafahantsika miroso any amin'ny fampandrosoana. Ka reny olona voatendry araka ny tamin'ny conseil de ministre voalaza teo dia olona zay tsy zahay aty amin'ny ministera akory no ao ka ahafahanay hoe zahay nitondra reo tosy fa ireo olona reo no ny traikefananany no ny traikefa sy ny fahaizany zany dia ny fidina manokana ireo olona reo zany mba amolavolany zay texte zay zany mba ampijoro ny atao hoe conseil du fihavanana malagasy. Ka matoky ny raha jerentsika ny akabeazan'izy ireo dia tena fa olona ao ny mpahay lalàna misy an'ny Andriamatoa Rakotomana Honoré ao zay misy an'ny Andriamatoa ilay ministra teo aloha Imbika Anakile
dia misy mpahay lalàna hafa ihany koa koatr'izay a misy namanareo mpanao gazety ara ny sasany lasa CST tateorina Andriamatoa Makalfonso ao koa anisany ao a maromaro zany zareo ao ka tenaina fa misy natao hoe méthode participative avy amin'ireo sokajin'olona mahasolo izay amin'ny lafiny rehetra ka anao an'izay amokatra an'izay lalàna na didy mpitondrana didy mpanjakana mifehy ny atao hoe conseil de fampihavanana malagasy. Raha nilaza amin'ny momba ny fifidianana kosa dia nanambara ministra ny fitsarana fa nisy ny fanoana amin'ny fitondram-panjakana ireo tribunal mitsara ny ady amin'ny fanjakana izay amoaka ny vokatra ofisialy ny fifidianana be ny tanàna sy mpanotsy-paritra. Nambara ministra ny fitsarana fa Amanarivo ireo fitarainana tsy maintsy dinihan'ireo mpisara eny anivon'ny tribunal administratif.